fahantrany eto Madagasikara mbola tsy nisy toy izao hatr'izay nisian'ny Repoblika. Fasahirana ny mpiasam-panjakana nampiakapeo ny syndicat. Antananarivo renivohitra tsy maintsy ariantsika ho mendrika ny malagasy. Arivany sabotsy fa 4 volana septambra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompo vavy mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao asany empanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana nivoaka io tolakandro io ny taratasy avy amin'ny OVEC ratsamangaika ny CENI fanolavina ny antota taratasy firotsahako fidiny Flora Valomanana sy ireo praiminisitra aminy ho amin'ny fifidianana be ny tanàna no ny tsy fisin'ny taratasy momba ny etra. Ny CENI no tompony fanapahan-kevitra farany amin'ity olana ity raha ny fanazavana. Arahintsika ny fanazavany Julien Andriamorasata mandatera ny candidat Marc Ravalomanana. Zaho zany no mandatera ny liste tarihan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny filatsako fidina ho maire sy conseiller Antananarivo renivohitra. Zany hoe zaho zany no misahana ny antotaratasy rehetra takina sy mifandray amin'ny service-mpanjakana amin'ny fanaovan'izay liste izay zany. Efa nametraka demande aloha tsika zany nametraka fangatahana izay zany tany amin'ny centre fiscal numéro 3 mangatatra izay attestation de régularité fiscale zay takin'ny mpanjakana izy zany. Dia ny teny moa centre fiscal numéro 3 zany tsy faravora tamin'izay afaka 3 andro avril ngavy ianao aty dia makanisandray aloha any amin'ny centre fiscal 1 fa vita ny anjaranay fa any amin'ny centre fiscal 1 manome an'ity certificat de régularité fiscale ity. Anao demande reo zay tany zany miaraka amin'ny taratasy ny takina io zany. Dia tsy nivaly mihitsy zany izy io. Tsy nivaly zany izy io nefa ny atao aminao veka zany nitaky. Moaly zany ny farany fameran'entotaratasy tao aminao veka zany. Veka zany moa zany sampanarahany CENI zany izy io lasa magaika ny CENI mandray ny dossier de candidature. Dia voaray soamatsara ny dossier tsika tamin'ny oviny izy ngamba afaka moaly izay dia nisy pièce champion dia fenona daholo le pièce. Dia moaly moa zany ny farafandraisana ny pièce farany champy. Dia complet mihitsy ny dossier tsika ny dossier ny conseil tena complet. Zany hoe recevable zany ny dossier tsika. Fa liste tsy na complet tsara mihitsy ny liste ny conseiller sy ny dia feno tsara mihitsy koa ny dossier. Dia androany zany no amoahany OVEC ny décision ndray hoe refusé sa tsy refusé zany ny lavina sa tsy lavina ny dossier de candidature atsika. Androany tamin'ny 3 moa zany tamin'ny 4 latsaka teo dia namoaka amin'izay zany rehefa avy nandinika ny taratasy ny OVEC fa lavina zany ny dossier de candidature amin'ny président Marc Ravalomanana miaraka amin'ny liste reo. Satria tsy misy an'io attestation de régularité fiscale io zay tokony men'ny sampanarahany etra moa zany tsy misy an'io zany le izy. Fa nilaza zareo hoe complet daholo nefa ny dossier ozy izy ny pièce rehetra tanaty complet daholo feno daholo zany ny taratasy takina anatin'ny liste afa-tsy oa le attestation mikasika ny président Marc Ravalomanana. Fa ianareo ozy izy mbola manana 48 heures any amin'ny CENI manoatra ny amin'ny CENI nareo hoe mangataka ny CENI zany ama le problème farany satria CENI ihany tompo teny farany zany amin'ny io ozy izy fa tsy zay akory. Ia CENI araka ny article 12 moa zany amin'ny le décret 2024 1485 tamin'ny 8 août io zany dia ny CENI ihany manapa-kevitra farany. Dia anoatra zay any amin'ny CENI anazava an'izay toetra raha misy zay zany any amin'ny CENI mba ahafahan'ny CENI mamahan'ity problème ity. Mino zay ary manatena fa hovavahan'ny CENI le izy satria mahatonga président Marc Ravalomanana nahazo ny régularité fiscale farany tamin'ny présidentielle ara-dalàna mihitsy izy zany. Anatin'ny satria takiny lalàna mantsy le hoe 3 taona farany. Zany hoe 2021, 2022, 2023 zany zay le certificat de régularité fiscale ary ara-dalàna tsara mihitsy président anatin'izay mahatonga azo ny certificat iny. Tsy
tsy nitaky mihitsy ny diso-mpanjakana io na ilalànareo zany a taky zavatra hafa akoatran'izay gaga moa tena fanjakana mety zavatra hafa ndray a ho takiana anatin'io zany zavatra zay ka zay zany matoky tsara mihitsy a fa ny CENI zany a de tena hoe maleo tena marina ary jery tsy mitany ila mihitsy a fanapa-kevitra raisiny a satria miandry an'izay vaoaka Antananarivo. Mbola eo amin'izay vaovao izay atrandry dia tsy manana olana amin'ny fisika ny filoha Marc Ravalomanana hoy ny mpitondra teny ny firaisankina manoloana ny fandavany OVEC ny antota taratasy firotsahako vidiny filoha Ravalomanana sy ireo prailista aminy. Arahintsika avy atrandry ny faneo-kevitry ny mpitondra teny ny firaisankina Paraina Auguste. Io zany de ny OVEC zany nanao le adidiny izy satria zany napetraka dossier zany de mbola miandry le inona moa zany le tany amin'ny administration fiscale le certificat de régularité fiscale 48 heures zany ny firaisankina zany ny candidat ny Ravalomanana zany efa nanapetraka efa depuis le 4 nanao demande tany amin'ny administration fiscale tsy mamaly izy na enina sia de napetraka io zany de zao moa izy zany tapitry le 48 heures tamin'ny OVEC de naveriny OVEC hoe tsy anina ity zany tsy fen'ny dossier nareo de le izy sika mbola manana 48 heures koa sika zany anaovana anao saisir ny CENI zany amin'io zavatra io contester io décision io de ho hita eo to zay zany tsy misy atao fa za de veriko ndray foana le zavatra teniko hoe tsy manana problème amin'ny fisika raha monsieur le président Marc Ravalomanana aza fangaro ny personne physique monsieur Ravalomanana sy ny personne morale de société Tico na triple A na ny société hafa fa monsieur Ravalomanana ny président Ravalomanana de madio araketra matoa izy nahazo koa izy tamin'ny 2023 igny nahazo taratasy régularité fiscale ara-dalàna tsara izy madio zany ny anazy io 2024 koa zany mbola tsy exigevina ny 2024 io lasa amin'ny 2025 na zany na zany efa vita koa efa milamina amin'iny fa nyresaka Tico misy ino afangaro aminazy io ka io société de capitaux io misy lalàna amin'io fa sy zay actionnaire ao de hoe zenao miny daholo fa ny fisky de miakina amin'olo individu izay le izy zany ary aza ny Tico any no manambolana amin'ny fazakany fa nampidiriny tany amin'ny tondrozotra zany tamin'ny feuille de route tamin'le rotaka tamin'ny 2009 igny misy an'izay fa hoe be ny vola tokony hopehan'ny fazakany any amin'ny Tico ka izay zany amin'io fa de sika zany de miandry fa de saisirany ny CENI indray zany ny candidat ny mandataire agnatin'ny 48 heures de 8 eo de sy le sanotany ny CENI agnotanany amin'ny administration fiscale hoe zao moa ny zavatra nangatany ity satria mianay de misy reçu daholo efa napetraka daholo tam'izao zay nangataky zao de misy accusé de réception daholo le izy de ho hitasika aneo hoe toyny fa maro ny procédure mbola andeha amin'io sy izy regny amin'io zany sy andeha amin'io na amin'ny conseil d'état na haiza zany ka izay zany zatra am'izao za zany de tony za amin'io ka matoka fa ho vita ihany io zavatra fa nanamafy ny fahavononany hitondra fiovana eto amin'ny renivohitry Madagasikara ny filoha Ravalomanana androany nandritra ny fanompoam-pivavahana fohy ho fitsofany rano azy ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo sy ireo mpanolontsaina avy ao amin'ny boriboritany fahaenina teny Ambohimanarina tonga maro ireo vahoaka atao amin'ity boriboritany ity niatrika ity fitoam-bavaka ity fanadiadiana eo amin'ny saritsin-dratsariny tahiriny aina ny finoana dia tsy mbola zavatra ho avy fa fiainana ankehitriny ao anatin'ny fatokiana an'Andriamanitra sy ny fitondrany ny fiainana izany no amehezana ny vatsim-panahy nomen'ny mpitandrina ho an'ireo tonga niatrika ny fitsofandrano ny kandida ho ben'ny tanàna Marc Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina avy ao amin'ny boriboritany fahaenina teto Ambohimanarina androany tsy nitady voninahitra fa nanaiky ny fampiasana Andriamanitra azy ireo mpitarika ny zanak'Israely nandositra any Farao rehefa nahita ny fampahoriana nataon'ny Farao azy Jehova ny fanetretena tahaka izany no takiana Andriamanitra amin'ny tsirairay eo amin'ny fiainana ho ihany ny fampianarana nampitain'ny mpitandrina eo natrehan'ny fiainana tiavintsika amin'ny ankapobeny dia mahireza aza mety kivy fa ny olona mahery dia tsy mba manary ny fanantenana zany no isorana manokana
ny ray aman-drenitsika fa itsika zany le fiteniny hoe raha mbola misy ky ny farany a dia manenina tsy foana ny fanantena ary zany ny entikiny atao hoe fampahireza fiomonana sady sy fiainana sady fa iroso amin'ny kery ka hitombata zany hoe tsy emitra fa sa ary tsy matahotra fa andray ny andraikitra sy ho sasany hoe efa inona koa efa filoam-pirenena ve dia mbola latsaka be an-tanàna efa ray aman-dreny ve dia tokony hijanonao ray aman-dreny fa ny olona miteny izy azy dia ny olona zay tsy manana teny ray aman-dreny tsy teniteny foana kory ny atsotsika azy hoe dady fa zany dady zany raha ny ray aman-dreny tsy mahazaka ny fahorin'inona ary zany ny tena ray aman-dreny ny ray aman-dreny tsy olona zay mitazana ny fahorin'ny zana nafinahitra fa nomemboninahitra fa manafoana tsy heveriny azy voninahitra fa mametraka kosa ho zava-dehibe ny fanatotonana ny hery rehetra mba ho amin'ny fanavotana ny firenena ho amin'ny fiainany ny vahoaka zay miantso azy sy mametraka azy ho ray aman-dreny mivelona amin'ny fambolena ny ankamaroan'ireo mponina eto Ambohimanarina misedra olana nefa izy ireo raha ny nambara ny solombavam-bahoaka Totso Andriamampandry izay ny solotena ny vahoaka maro dia maro mbola olana eto Ambohimanarina na tsy teny afa-tsy ny tena hoe rano tapaka ny jiro tapaka 20 andro eto tsy misy rano ny jiro tapaka lava migrefy foana ny olona dia vao migrefy dia ray andro dia mivelona dia 2 andro dia izay foana tena sainana ny olona eto Andriamatoa filoha fantatsay fa tsy maintsy be ny tanàna ianao a dia mba zay hoe voakaiky zany voatasanao a ao anatin'izany fa hainao ianao mahita lakiliany rehetrarehetra ny tambarinay zao a na ny fivevezeny raha dia tsy mandeha araky ny tokony izy ny fanotofana tany asana be tanà zany ataovy amin'ny fanaovana azy izy Andriamatoa filoha rehefa ataovy anao lalana ty aminay potika daholy tsisy mijery za solombavam-bahoaka ndray ny manao lalana nefa tsy asako zany a fa dia nataonay zany a arak'izay vita Andriamatoa filoha vonina tanteraka ny tenako sy ireo mpanolontsaina miaraka amiko anova Antananarivo hoy kosa ny filoha Ravalomanana esorina ny fako amboarina ny lalana tsy maintsy hojerena manokana ny olan'ireo pompondrano rehetra eto andrenivohitra rehetra fotoana anankiray lehibe dia lehibe eo amin'ny fiainanay ty fotoana anankiray ty maninona ataoko hoe fiainanay satria vaninandro anankiray ahafahanay miaraka aminareo eto misaotra sy mideran'Andriamanitra ny mankalaza azy noho ny fitahiny sy ny fitantanana ary noho ny fanomezan'ny fanahy masina mba hiasa mahery ato anatinay ka tsy hevitra ny tenanay ho inona fa kosa tena hevitra ny tenanay any ho fitaovana iasana mba anavotatsika nyty tanindrazana malalatsika ty indrindra fa ny renivohitra Madagasikara ary eto amin'ny faritra Ambohimanarina boriboritany fa enina zava-dehibe ty fotoana ty hoe aminay aminareo tsy firano zay fa tena hanao an'izay azonay atao mba hanatsarana ny fiainany voakany Ambohimanarina ampianaran'ireo ankizy maro be tsy anasy reo amezana ny tanora asa zay ny fanomena be dia be rehetra ny asa fanarenana anatan'ireo eto Ambohimanarina voalohany amin'izany dia resaka rano teo tsy maintsy atao azy sy ny jiro sy ny rano fialam-boly fahasalamana fandipahalemana fanabeazana ary fambolena satria nareo mamboly efa nanomana hoe atia sy navelona fotsiny tena hiasy raha fa zay matahatra nareo karaha misy hevitra tsy azotra amin'ny olombelona dia tsy maintsy ataotsika izy hifanampiana fa tsy ireo ihany fa nareo rehetra zao ho ataoko conseiller daholy araka amiko tsika rehetra zao ahoana fomba ataotsika hiara-miasa hifanakalo hevitra tsy maka re milangany aposinareo mihitsy a fa tena mahafaly a raha mianatra ny zanakareo misakafo no tokantrano misy rano zay ny ilaiko dia faly ah fa anao zay azo atao mihitsy hiaraka amin'reto fa ianareo koa nefany ry mpanolontsaina ry solombavam-bahoaka tsy mitango asasarana mihitsy sika anao azy ary anana paikady vaovao anaovantsika an'ity
fa raha mbola misy ko farany tsy fanafanantenana aloha notsofondrano tety ny filomarika Karavalomanana sy ireo mpanolontsaina miaraka aminy avy eto amin'ny boriboritany fahaenina. Izany raha teo no antom-pisian'ilay fotoam-pivavahana fohy izay natao teto Ambohimanarina ny maraina teo ity. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay atrandy dia miomana amin'ny firosonina ho amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny antokotiko Madagasikara sy ny firaisankina ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany Ivonjy Rakotonelina kandida irotsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna ao amin'ny komina Anosiala ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. Tsy emitra manoloana ny sakatsakana maro samihafa isika hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina nandritra ity fotoana ity. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny aro-tanjona. Raha atao kazy tsotsotra dia mananika ny fitoetsy iray tapitrisa ariary no antobola arotsaka ny kandida amin'ireo komina manana mpanolontsaina miisa 7. Sarotra ny fahitana izany volabe izany, indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena ny vahoaka izao. Atao fanahinina ny fampidanganana sy ny fanasarotana avitsy ireo mpandray anjara kanefa tsy izany ny demokrasia hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Na eo aza izany rehetra izany tsy maintsy anana kandida avy amin'ny firaisankina ireo komina rehetra mandrafitra ny distrikany Ambohidratrimo ahafahana mijery fampandrosoana marina miainga avy ny fotony hoy ihany ity solombavam-bahoaka ity. Fantatsika tsara fa taloha lasaka kandida zany rehefa ara-dalàna mietra fotsiny ianao mahazo état de sang bisy filazazy tamin'izany efa niova moa izy zao dia milatsaka ho fidina na indépendant na antoko politika. Fa amin'izao fotoana izao misy ny atao hoe caution izay ho an'ny commune ty ambanivohitra, ny commune manana conseiller dimy roa hetsy sy ray tapitrisa ny caution. Ho an'ny commune manana conseiller fito hetsy sy ray tapitrisa ny caution. Dia araka ny henitsika ny premier ministre ampandoavina manitsy ny tsirairay avy. Zany didy zany nanao kazy ankeo ho ana commune 7 fametrahana candidature fotsiny 6 hetsy sy 3 tapitrisa ny vola ilay. Fametrahana candidature fotsiny tsy vola tafiditra ny resaka photocopie sy ny frais vezivezena amin'izany fa ny vola takin'ny fanjakana. Ny dikan'izay fomba fijery dia zao atao izay tsy isin'ny candidat hifaninana amin'ny candidat avy amin'ilay tokom-panjakana izay mahazo famatsim-bola ny ambadika any zareo dia satria izy matahotra satria fantany tsara fa ny vahoaka dia efa tonga saina hoe amp'izay alao mijery lalana tena izy dia ny candidature no sakanany. Nandritra ity fotoana ity no nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny kandida ho ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina miaraka aminy atolotry ny antoko-tima miaraka amin'ny firaisankina eto amin'ny komina Anosiala Ambohidratrimo. Ny antsony fiarahamentan'ny mpikatroka rehetra ity solombavam-bahoaka ity mba hiara-irona anoana tsy ampandany ity kandida ity. Isan'ny tazona andraikitra teo anivon'ny komina Anosiala ny kandida Vonjy Rakotonelina raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ireo antoko mivondrona ao amin'ny firaisankina dia misy ihany koa ireo antoko politika ety an-toerana nilaza fa anoana tsy ara-dalana amin'ny firaisankina ho fampandaniana ny kandida izay atolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ity. Fa ampitombo ny vatoazo nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity no tanjona ho an'ireo mpikatroka teto Madagasikara ao amin'ny boriboritany fahaenina. Manoloana ny sakatsakana atao amin'ireo kandida ho ben'ny tanàna dia nilaza ny député Todsoa Andriamampandry fa tahotra politika no mahazo ny fanjakana. Notontosaina ny maraina teo ny etsika fisaorana ny vahoaka Ambohimanarina ho an'ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry na mafisiny ihany koa fa mpanao politika maro no hiara-iasa amin'ny fanatanterahana ireo vina ireo. Tao rahantsika ny fanadiadiana. 320 no vatoazo ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry sy ny prailista aminy raha toka 720 kosa no vatoazo nilay kandidany antoko-pomba ny fitondrana izay nanaraka azy tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka teo iny. Isan'ny ambony ny vatoazony tao amin'ny fokotany Andranomenaka isan'ny antonanaovana ny etsika fisaorana ireo vahoaka teto Ambohimanarina teto amin'ity fokotany ity androany. Etsika natao ampifaliana vahoaka ny androany saingy kosa
tsy ampitsatra ny asa sosialy izay isan'ny takiny vahoaka amin'ny solombavam-bahoaka na dia tsy andraiky na zay izany hoy ny fanazavana. Na tsy asan'ny solombavam-bahoaka ary dia nataonay nanao lalakely tsy asan'ny solombavam-bahoaka nataonay zany a nanao ny bassin foto-drafitrasa maro satria tsy nanao ny mpanatanteraka dia niraisinay raisiko manokana ho adiny tsy andraikitra ho ahy nanao an'izany na dia tsy tokony anjarako ary maro koa ireo asa sosialy maro a zay mampiavaka ny tenako moa zany a eto Madagasikara na eto Afrika mihitsy a anisan'ny tena hoe manao an'izany asa sosialy zany ho fanampinan'ny vahoaka na izy na iza miroboka eny atambary manara-tsikafina miara-misina amin'ny vahoaka zany fanetsetena sy fiarahana vahoaka zany miraina amina olom-baofity sy olom-panjakana eto amin'ny firenena dia tsy mahagaga fa hitan'ny vahoaka ny soa zay natao dia hitantsika amin'ny isam-bato zay zany na dia nisy ary ny ala-bato dia tsy maintsy lany toditsoan'Andriamampandry ary eto koa zany dia nametrahana amin'ny vahoaka fomba fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanomon-tsaina dia mbo manarina dia tsy maintsy voalohany ao anatin'izany satria fantatsika fa ny tim dia mbola tsy resy teto ary tena mpanjaka lohalarana ao anatin'izay ary tsy ny tim ihany fa betabe ireo fikambanana maro efa manohana zany ao anatin'izany tim izany betabe ny fikambanana maro manohana ny tiananay zany ao anatin'izay ary tokony omena ny vahoaka eto mbo manarina fatao indray hitombo avy roa eny avy dimy eny avy folo eny ny fampandrosoana any mbo manarina dia tokony omeko fa dia tsy andahoanareo hatrany aho na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana fa fantatsika fa na dia misy aza reny olona manamanjo reny dia raha mbola maheno satria misy an'izay kolotsaina mambo manarina zay to hoe fitsapana maraina isa maraina amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny enina maraina fa manginy ny fokon'olona dia tonga foana ny tenako na izy io na iza ary zany ny iray ny vahoaka zay fankaresana fiarahana misina amin'ny vahoaka raha eniko hoe misy marary tsy na iza na iza dia tonga foana mamangy isa tokantrano na ny amin'ny hôpitaly zany dia natao ho fankaresana ny vahoaka izay mahasomba vahoaka anao zay maha olom-boafidy anao zay maha olom-panjaka anao fa tsy hoe anatina katikatiny ianao dia tsy mijery ireo vahoaka fa mijery ny marary azy. Ankoatra izay dia nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny sakatsakana ara-pifidianana mitranga ankehitriny ity solombavam-bahoaka ity. Nambarany fatahotra ara-politika no misy eo amin'ny mpitondra kanefa milaza ho mam-bahoaka sy voafidy ara-dalàna tamin'ny fifidianana rehetra teo aloha teo. Ka matahotrako fata fa ny tim sy ny aty amin'ny fanorana no tian'ny vahoaka miantsapy ety daholo ny vahoaka satria tena efa sahirany amin'izao fotoana izao dia matahotra le fifidianana dia mitady ahembotra dia misotasota amin'ny resaka 211 bis izany hoe amin'ny resaka hetra ny procédure maro atao tena mavesatra be daholy dia amin'izay vitsy no milatsaka dia lany ho azy ny kandida eo amin'ny fitondrana zay zany efa tena tsy mety tsony zany dia zavatra atao ohatran'izay dia matahotra indrindra moa zany fa hita Antananarivo renivohitra dia atao daholo zay tsy akandida ny filomanon-gavamana na ho bentanana io zany na ho vy na ho vato dia tsy maintsy izy ny kandida ho bentanana eto Antananarivo. Ino ary natahoranareo mpitondra ny gouvernement efa nareo daholo ny filoha efa anareo solombavam-bahoaka efa maro anisa ho anareo raha bentanana Antananarivo eto Antananarivo renivohitra no milatsaka ny filoha mpanorona ny tim anatin'ny fasakina dia miororo matahotra ao anatin'izy olona ray dia atahoranareo aiza izy zany. Mazava ny anay hoy député Titsoa Andriamampandry dia ny ampitombo ny vato azo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ho an'ny filoha Marc Ravalomanana amin'io fifidianana ho ben'ny tanàna io. Nisy moa ny novokena amin'ny tampihavanana ho marika ho fiaraha-miombom-pifaliana nandritra ity lanonana natao teto Andranomena ity. Fa tokony ho lesona ho an'ireo rehetra mitady sotasota eto amin'ny firenena ankehitriny ny dingana maro no lalovana sy ny tranga teto amin'ny firenentsika ka nahatonga any Madagasikara ho tafiditra amin'ny Repoblika fahefatra hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiero. Mandalo ny fahefana ka tokony hitandrina manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra mety hiteraka savorovoro toy ny nataony prefet an'Antananarivo. Atao fanahinina hitsahina ny lalàna mba hiteraka korontana eto amintsika ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny tahiriny. Raha mpitondra sy olom-boatendry mafehy ny asany dia tsy andika fa anajalalàna. Tao mifanohitra amin'izany ny fomba fiasan'ny mpitondra eto amintsika ankehitriny. Tsy mijery ny ho avy fa ny fahefana ananan'androany no ampiarina ka na fanapahan-kevitra mety hiteraka korontana aza dia hisisihana ihany. Ny vahoaka no nampindrana fahefana mpitondra ary mandalo ny fananana fahefana hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiero. Ohatra kaiky ny fanapahan-kevitra sy ny fizirizirina ataon'ny prefektura n'Antananarivo io hatramina fanompom-pivavahana tsy avela atao eto amin'ny firenena. Fihetsika malasa saina ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Tsy misy fahefana mandrakizay ary tokony ho lesona ny zavatra maro ny tranga teto amin'ny firenena tamin'ireo mpitondra ny fandimby ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Monsieur le préfet,
mandrakizay tsy misy androany ianao préfet de police n'Antananarivo hoe tohitoy nanomboka tamin'ny andro ny ASVM manteto hatram'izao mbola eto foana ary milamina foana amin'ny fiainako fa tsy misy mandrakizay zay tadidio foana fa ny mandrakizay tsy ho isy eritrereto ihany le fanapakevitra raisiny tsy hoe rehefa asain'olona hoe aty atao voadrao ry atao voadrao de ndao foana satria mety mandrakizay ka tsy nisy ny olona lasa antitra raha nisy ny mandrakizay de eritrereto tsara le zavatra raisiny le fanapakevitra le zavatra atao hoe mety ve ty zavatra ataoko ty tsy manafitohina ve ty zavatra ataoko ty ho an'ny olona hiaran'le décision raisiko ny commentaire iny après fa le décision raisinao ny impactany ve ekeny rehetra olo rehetra sa laviny mety sy aradrariny ve zany raisiko zany sa tsia fa io tsy apoiziny io iza ny eritreritra fa premier ministre be zany mahafaly Olivier zany de hitsoka amina taxi premier ministre Pernasa fa teny anosy mitsoka amina taxi tsy tafiditra anatina automobile fa taxi nandehana ny rifatra nandeha premier ministre lehibe ny gouvernement iza ny eritreritra an'izany fa zany ny zavatra nisy zany teto amin'ny firenena iza ny eritreritra fa premier ministre lehibe ny gouvernement natanjaka tantely Andrianarivo babeny eny an-tanimbary tsisy ny eritreritra an'izany fa tonga zany rehefa tonga fotoanany misy eo zany rehefa tonga amin'ny fotoanany tsy najaina ny lalàna tamin'ny fanankanan'ny préfet n'Antananarivo ny fanompoam-pivavahana no kasainana tao tetsy amin'ny kianjan'ny finoana Beoririka ireny na tamin'ny andro voalohany na ny faharoa ny kasana anaovana izany efa nisy mantsy ny fangatahana fampiatona ny fanapahana izay navoaky ny préfet teny anivo ny fitsarana saingy mbola nosen'ny préfet n'Antananarivo ny lalàna napetraka le fangatahana de ny mandaa ihany ny fantatry ilay ao anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo magaga ohatrany hoe tsy isy fiovana mihitsy fitatana ny raha-panjakana ty raha-pitso raha afakapitso za de miteny aminareo ianareo mahazo toerana androany mahitsy ty teniko ty zany hoe le tiako tenena de zay hoe androany ianao mahazo avarapatana eo am'le toerana fa tadidio fa tsy misy maharitra mandrakizay eo am'le toerana zany na le toerana ampidramin'ny vahoaka na le toerana ampidramin'le mpitondra zay nahazo fampindramana fahefana avy amin'ny vahoaka dikan'izay mandrakizay tsy misy tadidio fa raha pitso raha afakapitso tsy maintsy iova tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fitatanana miova ny zavatra mitranga ny eritreritra ve totolala fa raha pitso raha afakapitso izy verina ohatran'ny olotsotra rehetra raha ny salegy nandritra ny 5 taona na teo amin'ny toerana ny andro rajoely zay mitohy satria mbola lany fandroany totolala io jeryboly am'le teneniko iny hoe raha mbola tsy mahay mitoetra kely azy mbola mety hafa ny fipetrany fa raha mahay mipiripirina mbola zavatra hafa tiako tenena am'izay le hoe le mandrakizay tsy misy fa ny firingiringina miringiringy foana aloha fa tadidio fa tsy misy mandrakizay ny eritreritra ve na Evraolodina fa sady tsy ho lasa vice président no tsy ahazo filoam-boamiera ao anivony anteny miarim-pirenena fa miverina député tsotra amin'ny volana jolay 2024 ny hoe efa nahazo intérim ny anteny miarim-pirenena miakatra ny ado mihitsy le président pays fa rehefa aveo verina député tsotra verina solombavam-bahoaka tsotra teatsika hoe zalahy mandrakizay tsy misy tsy avy ety amin'ny fanoherana no hiteraka korontana raha toka misy izany ho iatrany fidèle Razarapiera tsy katra ho ity solombavam-bahoaka ity fa mitady ny fomba rehetra isian'ny korontana ny fanjakana mpanome baiko tsotra sy mazava ny fanapahan-kevitra sy fotsotra ijoro'ny fanoherana de ny irosoana amin'ny fifitianany voafaritry ny lalàna raha teo izany ka tokony irosoana raha tena mazaka demokrasia marina ny fitondrana ankehitriny
fa miaina tanteraka anatin'ny lavaky ny fahantrana ny malagasy ankehitriny mafy indrindra ho an'ny malagasy ity repoblika faefatra ity tsy misy afaka milaza fa mandroso i Madagasikara sy ny malagasy ankehitrio hoy ny ray aman-dreny ny generaly Désiré Ramakavelo anjaran'ireo olom-pirenena no manome fahefana ny mpitondra nampindramin'ny fahefana hoy hatrany ity ray aman-dreny ity mikaroka vahaolana mba ahafana manova izao zava-misy izao fanadihadihana. Tamin'ity repoblika faefatra ity no tena nahitana fahasahiranam-bahoaka indrindra hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena mikoroso fahana tanteraka ny fiainan'ny malagasy ankehitriny ary tsapy izany nandritra ny fampidirana mpianatra teo tsy misy tsy mikaikaika fa mafy ny fiainana tsy misafidy saranga ny findramana na fangataham-bola sy fitadiavana fanampina azahoana mamelo tena tsy mampiditra ny zanaka an-tsekoly mandroso midina tahaka ny rano ny fiainan'ny malagasy hoy ny generaly Désiré Ramakavelo zary lasa fitangoronana n'ireo sahirana amin'ny fitadiavana ny renivohitry Madagasikara. Mafaneraserany olona ihany ohatry mikekeka bony indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra na misy tsy azo laviny na inona teninao na inona tena hoe tsy lalajainao azy ny fahasahiranana misy rehefa tonga mitandana anankiray hoe tsy milenomena tsy olona fa manana ny sahaza azy miisa tokantrano mandeha ny anarabe milamina madio tsy mitsaboritaka manaika milamina miadana ny vahoaka sambaka araky ny ra-pirenena ny malagasy. Hita tanteraka ny fahasahirana ny isam-baravarana amin'izao fotoana izao firenena manan-karena anefa i Madagasikara ary porofony zany ny fiazakazany ireo firenena vahiny manao fifanarahana amin'ny firenentsika tsy tongatonga ho azy ireny ary tokony ampisokatra ny maso izay ny malagasy izany. Ary afaka nanao tamin'ny manao ny fiainan'ny malagasy tamin'ny première république manao ny fiainan'ny malagasy tamin'ny deuxième république manao ny fiainan'ny malagasy tamin'ny fiainan'ny troisième république tsy nititeza misy isan-karazany manao ny fiainan'ny malagasy tamin'ny république fahaefatra milaza miara-malika tsy misy ny fanometsiny fa manao ny fiainan'ny malagasy miapisotra zany lapandala tatao hoe mandroso midina toy izao tsika fomba mandroso ny aka fa mandroso midina toy izao iza no afaka ilaza fa tsy marina ny vandatenizao zereo fotsiny lalana fotsiny dia hitana fa hoe ny lalandrahan'ny firenena mampifaneraseva indrindra amoana ny vokatra ahoana moa tsika no afaka hamokatra lalana tsika le fotsiny any toerananta mavokatra zay kalonina tsy no ary satria sady tsy mamboly mitsy satria miala fo mila manao ny ataonytony dahary de lasa mankaty amin'ny tanan-dehibe daholo iza zany sisa ny ambokatra iza zany sisa ny vioky etsika mianakavy mivangony amin'ny tanan-dehibe daholo mahazovana io ny vahiny any velany zareo fa mianjakafaka to tamin'ny republika voalohany fahafotsiny tsisa lasa nahita an'izany hoe zareo arabo ary ty amin'ny Emiraty zany manjakafaka fanarahana amintsika. Manana andraikitra feno amin'ny fanarenana ny hasin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy mbola tsy nisy fasahirana tahaka ny ankehitriny izao teto amin'ny firenena hoy ihany ity ray aman-dreny ity avy amin'ny vahoaka ny fahefana nametraka ireo mpitondra noho izany tompony fanapahan-kevitra amin'ny fahantrana misy sy iainan'izao ihany koa ny malagasy tsy fandatsana akory hoy ity ray aman-dreny eto amin'ny firenena ity izany fa famoazana ny masom-panahy ny tsirairay hitondra vahaolana ho an'ny tanindrazany sy ny taranaka faramandimbony. Mbola ny vaovao ny sosialy izay hatrany dia mitaky ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ny fahasahiranan'ireo mpiasa ny eo anivony sendika ny mpiasa mpanjakana andefa taratasy manokana any amin'ny filoham-pirenena isy ny fampiresana ity sendika ity ary tady ihany koa ny vahaolana mba amahana izao olana izao raha ny fanambaran'izy ireo. Ny fanaovana be marena sy ny tsy fampianona no ahatonga ny fikomina ho an'ny mpiasa mpanjakana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana ho iatran'ny fanazavana. Mahantra ny mpiasa fa diranovana izay no azo amehezana ny fahasahirana ny mpiasa mpanjakana amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivony sendika ny mpiasa mpanjakana tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana ankehitriny intsony ny karama tsy misy miaino anefa izy ireo ary izay samy teny indray no iarany ramatahora amin'ny famindran-toerana sy fampiatsona manokana na kodisa tsy mahagaga raha horakorahin'ny olona ny filoham-pirenena satria tsy hita ny fandraisana andraikitra amin'ny fiahinan'ny vahoaka malagasy
izay mahatsiaro sahirana tanteraka amin'izao fotoana izao. Hoy hatrany ny teo anivo ny sendika ny mpiasam-panjakana. Mahantra ny mpiasa tena fadiran'ovana. Zavatra anankiray tiako tsindriana koa dia ity. Za zao za manokana amin'ny maha-président syndicat satria be dia be ny président syndicat mahazo affectation, mahazo codis. Eto dia miteny manokana misy membre amin'ny conseil supérieur en fonction publique zay tsisy ninina alefanao codis. Nefa tapakandro eo le olona tsy satria misy zavatra nandehanana resaka fivoriana, zany dia efa problème tsy zany. Président syndicat ato zay mahatonga amin'ny filoham-pirenena horakorahan'olona isan'andro sy ny premier ministre satria misy fomba piasa amin'ny piasa malagasy, mamotika amin'ny piasa malagasy. Oviana nisy karaman'ny piasa ny sonitra teto Madagasikara, mividim-piainana midangana sala amin'ireny indreny. Avancement amin'ny piasa bloquenao, tsy avoakanao, fikirinao ao. Izahay matoa miantso feonana amin'Andriamatoa filoha dia mitady fitoniana mandrakariva mba hisiny fitoniana eto amin'ny firenena, asiny mba hoe mifampieno amin'ny resaka. Tsy mitady korontana na tabataba ny mpiasam-panjakana fa mitaky ny zony sy ny rariny. Tsy mahagaga raha toka mirongatra ny fitokonana satria mafy ny manjo ny mpiasa malagasy amin'izao. Tsy ny mpiasam-panjakana ihany fa hatramin'ny tsy miankina. Miandry ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana izahay, hoy hatrany izy ireo. Na piasa trotra ary na piasa privé ary manahitaina ny karama ny piasa na privé ary. Zany mampatonga an'zareo ny orakoraka ny resaka tany Antsamanitra. Hoaiza ny itondrantsika ny piasa malagasy eto amin'ity firenena ity. Noho izany izahay tsy mila hoe korotana na tabataba fa mila mifampiresaka andatabatra, tsika mila mandray anay ianareo raha ohatra ka tianareo hoe tena andeha ny fiainan'ny piasa malagasy. Fanampianay ny fanjakana sy ny gouvernemanta zao zavatra ataonay izao androany ity. Fanampianay satria lakolosy anankiray mba hafana manova ny zavatra misy eto amin'ny firenena mikasika amin'ny karama-piasa indrindraindrindra. Isy ny fandefasana taratasy any amin'ny filoham-pirenena manoloana izao olana sedray ny mpiasam-panjakana izao raha ny fanazavana. Tsy filambaniny fa fanampinan'ny fanjakana malagasy tsy isiny korontana no atao izao, hoy hatrany teo anivo ny sendika ity. Ny tsy fifampianona sy ny fanaovana be marenina eo amin'ny mpitondra no mety ahatonga ny fitokonana sy ny korontana, hoy hatrany ny fanazavana. Vaovao tsy fandriam-pahalemana kosa mahatsiaro milamindamina ny mponina ao amin'ny distrika n'Anjozorobe amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ireo mpitandro ny filaminana mampandry fahalemana any an-toerana taoriny ireny fakankeriny ny tranga tany an-toerana ireny. Tokony tsy ho vonjy tavanandro fotsiny anefa ny etsika toy izao, hoy ireo mponina, mba tsy iverena ny tranga na tsy fandriam-pahalemana ao amin'ity distrika ity, hoy ny fanazavana olom-pirenena iray avy any an-toerana. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindatsariny tahiriny. Mahalasa saina ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'ny fifehezana ny olana mitranga. Raha ny fihetsiketsehana ataon'ny mpitandro ny filaminana any amin'ny distrika n'Anjozorobe ankehitriny, taoriny ny tranga na fakankeriny iny no natao hatramin'ny taona 2024 dia tsy nitranga ireny von'olona mahatsiravina ireny, hoy ny olom-pirenena avy any amin'ity distrika ity androany. Ny mampalahelo anefa dia tsy manana drafitra sy vahaolana maharitra iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fanjakana, fa rehefa miseho ny tranga toy ireny vao mody mihetsika ny mpitandro ny filaminana. Ny vahoaka ihany anefa no mizaka ny vokatra izay tandrevaka ataon'ny mpitondra izay, hoy hatrany ny fanazavana. Mba tsy atao vonjy tavanandro koa le zavatra satria efa tany aloha tany misy opération tsy minday mody, opération tsy mitsitsy fa miverina ihany le zavatra rehetrarehetra. Eo koa zany hoe io zany dia tahaka ny araky ny teniko teo izay Anjozorobe ny victime fa raha pirenena misy tsy fandriam-pahalemana io hoe maty ny olona. Zany mafia zany tsy vitan'ny olona tsotra fa miaraka ao anaty zany mpanambola sy mpamatsy fitaovam-piavinan'ireo. Olana goavana eto amin'ny firenena tsy fandriam-pahalemana ankehitriny, alatra voamaso, alatromby, fakana ankeriny sy maro hafa tsy voatanisa no anaovan'ny malagasy antsoantso manerana any Madagasikara. Toa mandromandro mananaretina nefa ny fanjakana manoloana izany fijaliam-bahoaka izany, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Tokony efa natao tany amin'ny 2020 ny teniko dia nomboka fanajana ny ireo fianakavianan'ny miara-majo fa atao ahoana moa fa izahay Anjozorobe moa zany no ny victime fa izy ity zany dia tena ohatrany hoe raharaham-pirenena ankapobeny amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana mihitsy satria ohatra venao hoe dokotera dia misy zaza marary mafy ao dia mbola ianto baiko ny directeur ny hôpitaly venao vao andraindraikitra hoe
hoe tonga dia titio izaza io na taona fa matokona ndraikitra amboniny tsirairay amin'izay zavatra tokony ianarany dia tonga dia ndray fa fanapahan-kevitra fa tsy miantobaiko avy any ambony. Raha tsy aivina dia efa nisy ny filazana fa tsy maintsy apetraka ao anatin'ny fotoana fohy ny paikady vaovao entina iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika n'Anjozorobe sy Ankazobe sy ny manodidina. Raha nitoromarika ny Prime Ministre Tsay Christian tamin'ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila amin'ny fitandrona filaminana tamin'ny fidinana ifotony tany Anjozorobe sy Ankazobe ny volana avrily 2024 lasa teo. Nodinihana lalina ny zava-misy marina sy ny fototry ny olana rehetra ka napetraka ny paikady adina amin'ny asa ratsy toy ny fakana-kerina raha nitatim-pivao tamin'io daty io. Mampametra-panontaniana rehetra ny zava-miseho efa bolana da tia aoriny ny fanomezana toromarika io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia tonga tao Uganda omaly ny vata mangatsika ny Rebecca izay mpiazakazaka nandray anjara tamin'ny lalao olimpika farany teo. Novonoiny vadiny ity atleta ity ka izao namoiny ainy izao raha ny tatim-pivao. Livano Menjanary sy ny Artanjona no mitondra amintsika ny antsipriany izay. Niteraka fahatezerana sy fientanam-po nitranga famonoan'olona tao Uganda. Namoizana ilay atleta Rebecca Cheptegei no niratra sy vokatra ny namono ny vadiny azy. Nivorona fianakaviana sy ireo fikambanana manohitra amin'ny famonoana vehivavy mba hanome voninahitra farany any Cheptegei tao an-tranopato ao amin'ny hopitaly fiampianarana sy ny fitsarana. Herinandro vitsivitsy taoriany nandraisan'ny Cheptegei anjara tamin'ny azakazaka lavitrezaka tamin'ny lalao olimpika tao Paris, nahazo ny laharana faha-770 no namono ny vadiny azy. Izy no atleta faha-4 novono ny vadiny tao Kenya. 13 taona monja izy izao namony ainy izao. Raha tsy aivina dia maty ny 5 septambra lasa teo ny tena noho ny doro sy ratra nataon'ny vadiny teo aloha azy. Namelona indray ny adevitra momba ny herisetra an-tokantrano ao amin'ity faritra Afrika Atsirana ity tranga ity. Tapitra ny fampalalama voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.